Faly-miarabantsika tsy ray avin-drahitra tsy dia lahady maraina fa 10 volana Jiona ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny herinandro vaovao indray ahafahantsika mandray ny fahasoavany, ahafahantsika ihany koa mampiseho amin'ny rehetra fa Andriamanitra mahery sy marina ny Andriamanitsika. Alohan'ny derantsika ny mofinaina an'io dia hivavakitsika. Ry Andriamanitra tompo-tianay ao misaotra anao izay fa mbola nomenao izao tombonandro izao indray. Ilianay tokoa ianao raha hialoha lalana anay ary ankahery anay amin'ny alalan'ny teninao. Mety aiza ianao noho izany hanatanteraka ny sitraponao aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao ekeny tenin'Andriamanitra ny fianianana eo amin'ny fitsarana. Nalaina amin'ny Exodosy 13:1 manao hoe: aza manangatsaho foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampidoza. Amen. Hoy Madamo White manao hoe: naseho ahy fa mbola mihijan-tsehatra amin'ny lalan'ny tan'Andriamanitra. Tsapan'ireo mpitondra sy ny vahoaka ny fanahin'Andriamanitra, mifehy ny toe-javatra raha mbola ao amin'ny fitoerana masiny Jesosy. Mifehy amin'ny ampahany betsaka ny vahoaka eto an-tany anefa satana, ary raha tsy nisy ny lalam-panjakana dia ho fahoriana be ny iainantsika. Naseho tampoka ihany koa fa amin'ny fotoana ilana an'izany ary rehefa antsoina hijoro vavolombelona ara-dalàna ny zanak'Andriamanitra dia tsy fandokana ny ten'Andriamanitra ny fianianan'izy ireo hiantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny filazan'ny marina ary ny marina rery ihany. Tsy matahotra ny andainga ny lehilahy sy ny vehivavy sasany, nefa nampianarina azy ireo fa zava mahatahotra ny fandaingana amin'Andriamanitra. Nomena ohatra amin'izany ny momba ny Ananiasy sy Safira ohatra, nentina avy teo amin'ny olona nkeo amin'Andriamanitra ny toe-javatra, koa raha mijoro vavolombelona mandainga ny olona anankiray dia tsy amin'ny olona no anaovana an'izany fa amin'Andriamanitra lehibe izay mamaky ny ao am-po sy mahalala ny marina rehetra. Matetika Andriamanitra no namaly an'ireo vavolombelona mandainga, ary tamin'ny fotoana izay nanonona ny fianianana mihitsy no namonoa ny anjely mpandingana azy. Natao izany mba hahatonga fahatahorana eo amin'ireo mpanao ratsy. Nilefitra teo ambanin'ny fianianany Jesosy tao anatin'ny ora nitsarana azy. Hoy ny mpisorona be taminy hoe: ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy taminy: voalaza anao. Raha ny fianianana ara-pitsarana no resahan'i Jesosy tamin'ireo mpianany dia ho niteny mafy ilay mpisorona izy ary ho nanamafy ny fampianarany avy eo ho tombotsoan'ireo mpanaradia azy amin'izao andro izao. Mahafaly an'i Satana ny fiheveran'ny olona sasany ny fianiana na voady ho ratsy, satria manome hirika azy hifehy azy ireo sy haka eny amin'ny volan'ny tompo izany. Tokony hanam-pahendrena bebe kokoa ny mpitantam-pananan'Andriamanitra. Ianao zany, za zany, ka hanao drafitra sy hiomana amin'ny fiantrehana ny famitahany Satana, satria ho lehibe kokoa noho ny atsy izay niezaka ataony. Engany izy ny teny izany hitondra voatsara ao anatin'ny ao ka ho loharan'ny fahamarinana miboiboaka eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina rehetra misy antsika na isika. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola ve-mpisaoranao izahay ny amin'izany teninao izany, ampeo izay Tompo hampanjakany marina eo amin'ny tontolon'ny ratsy efa feno mandingana anay. Aoka ianao no loharana fa any amin'ny joro, ary dia izaho izahay hanana fahatokinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.